dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 dinika. Dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS ary amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera amin'ny internet. Andriamatoa na dokotera ny marina kokoa, dokotera Élisée Rasolofenomanana no vahintsika ato anatin'ny fandarana filoha lefitra nasionaly ny antoko Madagasikara. Ny tenany amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny kongresy ny antoko farany teo ary candidat ihany koa amin'ny fifidianana communaly ao amin'ny tanànan'ny Fianaratsoa voalohany ary fantatry ny rehetra ihany koa fa candidat amin'izany tanànany Fianaratsoa izany tao anatin'ny distrikany Fianaratsoa tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Maro ny zavatra azontsika resana tao anaty momba ny fifidianana iny dokotera dia faly miarabanao aloha tonga soeto amin'ny MBS. Mi faly miarabany Tale Joel dia miarabany mpijery ny MBS koa amin'izao fandarana dinika izao. Anomboantsika ny dinika dokotera araka ny efa voalazako teo ianao efa candidat ianao tamin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'izao ihany koa mbola candidat ianao amin'ny fifidianana communaly. Manahoana ny fiatriany antokotiko Madagasikara aloha izay fifidianana izay satria ny teo aloha somary nanahirana ihany fa hidirantsika lalalala kokoa moa izay rehefa avy eo. Ny tamin'ny solombavambahoaka tokoa dia latsaka ny tenako rehefa naroson'ny mpikambana tiako Madagasikara tao Fianaratsoa ary nosafidiny ny barao politika zany teto Antananarivo. Nitondra ny salotra ny anarany ny ataoko latsaka tamin'ny atokotiko Madagasikara ary fantatry Fianaratsoa amin'ilay antsoina hoe dokotera Élisée zana-bahoaka. Zay zany no nitondrana ny fampielezan-kevitra tamin'ny solombavambahoaka iny ary efa nivaly dia nahazo ny laharana faharoa. Nanaraka ny atoko ny fitondrana zany ny tenako. Ny toerana moa zany solombavambahoaka dia toerana roa no nisy tao Fianaratsoa ka rehefa natao zany nandrasana ny voakam-pifidianana dia lasa ny navoaka ny ACC zany nomena ny ERD zany ny toerana anankiroa. Tsisy natratra ny antsoina hoe caution électorale zay tao. Ary ny fomba fikajy rehefa tsy tratra caution électorale io satria io zany le fantatry ny vahoaka Fianaratsoa hoe 500 isan-jato. Tsisy natratra an'io ka rehefa tsy natratra an'io dia misy fikajiana zany manaraka ny fenitra zay araka ny lalàna iraisam-pirenena satria isika dia manaraka ny lalàna iraisam-pirenena ary tsy maintsy manaja an'izay le hoe caution électorale zay na zay le 50% vao mahazo toerana ray dia ao aorianan'izay vao mizara amin'ilay zay toerana tsy voazara sisa no antsoina amin'ilay la plus forte moyenne. Io zany dia niraisin'ny fanjakana malagasy io article 5 tamin'ilay didim-panjakana zany navoakan'ny gouvernement zany tamin'ny 20 février 2019 bara 189 article 5 zany io. Hoe zay no lalàna mifeny fifidianana solombavambahoaka raha amin'ny toerana anankiroa. Kanefa rehefa nijerena zany dia tsy nahazo an'io caution électorale io ny tao Fianaratsoa. Lavitra mbola misy hatrany amin'ny 11%. Kanefa dia nahavariana fa lasa ny toerana anankiroa. Ny antony dia izao rehefa niresaka zahay tao amin'ny ACC dia hoe ny logiciel nataon'zareo zany logiciel mahazo caution électorale ny fomba fikajiny. Dia lasa zay no nampiarina satria tsy mahalana logiciel zany hoe raha tsy misy tsy tratra ny caution électorale dia inona no atao. Dia zay ny tsy mahampety le fikajiana. Ka nahatonga n'ilay izy hoe na 20% na 10% zany ny candidat mahazo ny laharana voalohany ka tsy mahazo ny atsasa-manila n'ilay faharoa dia lasa mahazo toerana roa. Nefa ny lalam-pandroenantsika dia manaja ny démocratie ary zay le antsoina hoe démocratie constitutionnelle. Zay io lalam-pandroenantsika io ary zay no nahatonga zany ilay hoe caution électorale aloha tsy maintsy tratra. Zany hoe zaraina ny vato manan-kery dia zaraina amin'izay isan'ny toerana ho zaraina. Ny antsika moa zany teto Madagasikara tsisy toerana ny ohatry ny roa
dia zay any le hoe zay vatomana-kery teo no zaraina roa manerana ny nosy dia zay mahatonga ny vahoaka tsotra zany milaza le 50%. Dia io 50% io zany a sambava ny tany Diego ny tany Fort Dauphin no nahazo an'io teto Madagasikara. Dia tsy nahazo ny atsasaky ny le vato azo nylay kandida faharoa dia nahazava ho azy fa lasa ny toerana roa. Fa ny anay teny Fianaratsoa zay le hoe 39% zay dia tsy nahazo ny 50% zany a na le caution électorale kanefa dia lasa ny toerana roa. Raha tsotsorina amin'ny azahoany Sarababe baoka azy angamba dia hoe raha hiditra ao anaty trano kanefa misy vavahady fefy-tamboho tsy hananan'ilay olona ny lakilian'ny vavahady anefa izy tafiditra any an-trano. Ananany lakilian'ny trano fa ny lakilian'ny vavahady tsy hananany. Dia zay zany no tsotsotra azahoany Sarababe baoka azy dia nanao fahagagana ry zareo miracle na nianitra tamboho. Zay zany a no dikan'iny dia fanitsakitsahana ny lalàna iny niseho tao Fianaratsoa iny tamin'ny solombavam-bahoaka iny. Zay dia tena itikitianay mihitsy satria lasa mitovy zany a le 50 na 60% azo ny tany Sambava na ny tany Diego na ny tany Fort Dauphin sy ny 36% na 39% na ho 20% amin'ny fomba fikajy nataony ao amin'ny HCC. Ary nametraka fitarainana moa zany zay demande en révision zany na rectification. Zay tsy nitory satria didy tsy azo ivalozana. Fa nangataka hoe mba hitsio le izy fa diso ny fikajinareo azy. Ary ny tompona andraikitra ny fikajiana tao moa zany dia nanaiky hoe tena diso tokoa izahay. Fa rehefa aveo moa zany nivoaka tamin'ny trésor le izy dia hoe le article 120 ihany no nitany sainy tao hoe irrévocable tsy azo ivalozana. Fa ny article 120 rehefa tena jerena amin'ny lalam-pandrenana dia hoe tsy azo toriana any amin'ny entité juridique hafa ny didy sy avoakan'ny HCC. Zay nefa tsy hoe nitory tany amin'ny tribunaly hafa fa tao amin'izareo zay namoaka ny didy ihany najainay izy hoe mba haitsio fa misy diso naseho anay le fahadisoana hoe zao le izy ary nandroso sosokevitra zay hoe zao ny fomba fikajy manaja ny lalàna article 5 io ary tena aradrariny dia tsy le article 120 ihany no navoaka ny hoe irrévocable. Zany hoe mialokaloka ao ambanin'io article 120 io zany lalam-pandriman'io ny HCC ka na dia tsy mety sy diso aza ny fomba fikajy nataony ary tsy manaraka ntsony an'ilay selon la règle du caution électorale la plus forte moyenne ny fomba fikajiny dia mialokaloka ao anatin'izay izy. Ary ny mathematisianina rehetra eny amin'ny université dia efa nanaiky hoe diso fikajy nataony zareo ary tsy manaraka ny lalàna matematika. Satria izany hoe taremarika zaraina ray izany dia na mpianatra any amin'ny EPP ambaratonga voalohany aza tsy hanao an'izany. Hoe zaraina ray avokoa ny candidat ny vato azon'ny candidat rehetra dia zay ny antsoina hoe manome moyenne. Fa ny olana zany ohatra n'Antananarivo teto Analamanga na ny tany aloatra dia mifanakaiky le vato dia tsy fantatry ny candidat zany fa samy lany. Fa ny ka zany niseho taminay tao Fianaratsoa ny tany Ampany ny tao Afenerive zay 36% za le candidat voalohany dia nomena azy ny toerana anankiroa ary tena injustice izany. Araka ny tenin'ny professeur en droit amin'ny université ao Fianaratsoa injustice io anti-démocratie satria tsy manaja ny démocratie nefa zay le voalaza hoe ny lalam-panorenantsika dia mifototra sy miorina amin'ny démocratie amin'ny mode démocratie constitutionnelle azy. Ka raha ny ampy ny raha nisy le candidat solombavam-bahoaka teo Fianaratsoa raha ny ampy anay dia nahazo ny atsasa-manila mpifidy. Ohatran'izay koa ny tany Fenerive ohatran'izay ny tany Ampany. Fa izao zany ireo candidat lany tamin'ireo listra ireo na dia ny roa azany dia tsy nahazo ny atsasa-manila ny mpifidy. Ary zay le olana zany amin'ilay démocratie resahantsika. Ya, nisy requête napetraka tsy nahafa-po ny valin'ny requête amin'izao fotoana izao efa samy nanaiky daholo hoe nisy tsy nety zany le fifidianana solombavam-bahoaka na fanosam-bato na ny fomba fandraisana an'ireo fitarainana napetraka tany amin'izao fotoana izao ianao candidat indray
amin'ny fifidianana ho beny tanàna fianaratso manao anandray ny fiatrehana an'izay ary misy manany ihany hoe tsy fahita amin'le zatra efa tsy nety teo ve dia ahoana miroso ndray aloha dokotera tena nisan'izany ary na ny tena aza nandinika hoe alao mba hijanona fa ny fanaovana politika tsy azo entina ny fihetsepo tsy azo entina ihany tsy maintsy ny diniana lalina ny atoko ny hoe aiza ny tombotsoan'ny atoko aiza no metimety kokoa amin'ny fanaovana politika satria ny atoko zany dia fikambanan'olona mitovy hevitra manana tanjona sy vinam-piarahamonina iraisana ka rehefa nidinika zany ny mpikambana dia nanapa-kevitra fa mbola mandatsaka ny mametraka ny fitokisana amin'ny tenako ny antony dia zay le hoe tsy resy akory ny tenako fa noresena ary manantena zany ny mpikambana sy ireo ny fidy mba amerina indray hoe raha izany kosa ny anaovana ny tsirariny anaovana ny didiky fe lehibe tsy anajana ny lalàna dia alao fa ho hitantsika indray zany amin'ity fifidianana mera ty satria tsy izay tiany lalàna dia tokony iraisan'ny be sy ny maro ary tokony ho ajaina ny lalàna mba hampirindra ny fiarahamonina natao irindran'ny fiarahamonina ny lalànantsika ny lalam-panondrenana zany na ny lalam-pifidianana ary ny fanajana ny demokrasia ka dia tokony ho ajaina ny safidim-bahoaka zany na kely io na betsaka rehefa manaja ny lalàna zay zany no zavatra misy ka zay no antony zany nandrotsahan'ny mpikambana sy ny safidianan'ny atoko zany aty amin'ny foibe hoe ny firotsahana indray zany amin'ity mera ty ny anakay moa zany tsy hoe fitadiava-toerana ihany fa nisy io zany ny tena olanako nisy fampanantenana tamin'ny vahoaka ny akabeazan'ny vahoaka ny fianaratso indrindra ny vahoaka madinika aka le voalaza hoe dokotera Elize zana-bahoaka ary zay moa zany le izy hoe mazana-bahoaka zay mahalala ny fangifirian'ny olona ny tsy fisina ny tsy fahampiana dia izay no antony zany hoe raha ohatra ka sao zay ny lalàn'Andriamanitra ametrahana zany sy ny fitiavan'ny vahoaka hoe ity mery ity no ahafahanao manao bebe kokoa amin'ny fanavotana ny fiainam-bahoaka zany indrindra ireo zana-bahoaka ao Fianaratsoa zay miandrandra le fampandrosoana dia izay zany no antony tena nanosika andray hoe tsy ho avela le izy etaetan'ny mpikambana ihany koa dia ho hitantsika moa zany ny toiny fa ny fanomanana zany dia efa mihomana betsaka ary ny sakatsakana tsy ho teneniko eto moa zany fa dia betsaka ny sakatsakana amin'izao fametrahana sy ny firotsahako fidiana zao tena betsaka tokoa ary misy fa mbola ho hitantsika moa zany ny fitohizan'izay tamina distrika sasasasany nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka iny sy amin'izao efa misy mahatsikaritra ihany koa amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izao dokotera Elize ny resaka lisy mpifidianana io anisan'ny nampimenimenina foana ahoana ny fahitanao efa nandinika ve nareo hoe manao ny lisy mpifidianana ao Fianaratsoa io amin'izao fotoana izao satria raha le isam-bato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ohatra mampametraka fanontaniana ihany hoe lojika ve raha le isam-bato azon'ny kandida tsirairay isaky ny mpifidianana an'seho tamin'ireny fotoana ireny tsy lojika raha ny kandida valy teo nisy kandida azo atao hoe nanana maizymanana sy nanana mbola efa fantatr'olona satria nisy olona efa nitondra fanjakana nanana ny etomanana be dia be noho zay ary zay moa zany amin'ilay hoe zana-bahoaka zay dia zay no nampisehoana fa nahavariana dia izao tena latsaka daholo ny vaton'ireo nitovy taminay ihany noarako ary zany fa ny tile ny kandida-mpanjakana zany dia mitokana miavaka be ry ambony ery ary mbola mametra-panontaniana zay hatramin'izao hoe fa ahoana no natao ny tena mba nianatra totanisa ihany tsy ny maha-dokotera fotsiny fa mba nianatra koa ny statistika fa tsy dia mitombona loatra le voka-pifidianana zany raha jerena satria zany voka-pifidianana zany hoe tsisy latsaky ny 10 isaky ny bureau de vote amanjatony dia ohatra ny mahavariana ihany
nefa ny candidat fito sisa miaka-midina fa de zay zany no mahatonga nefa tsy mifosotra ny tsy ambilem-bova ary ny ezahana eto de miatso ny vahoakan'ny fianaratsopy-fidy mba andray ny andraikitra satria 300 ny tonga ny fidy zany tamin'ny solom-bavam-bahoaka iny de eo zany no hoe tokony eritreritrytsika rehetra malagasy mihitsy na mpitondra fanjakana zany na noentina fa miamaty ny fitiavan-tanindrazana eo amintsika satria tsy marisika tsony zany ny malagasy ny olo-pirenena andray anjara amin'ny raha raha-pirenena na hatramin'ny fifidianana io zany na ny filatsako hofidiana ary de tena efa miena be de miena be ary zay no mahatonga an'io nefa de mbola etsekilany de mbola misy ihany ny sakatsakana ataony ireo mpanao politika sy ny mpitondra sasatsasany any atoerana amin'ny filatsako hofidiana nefa raha am'izao tsika hoe efa ao anatin'ny hoe tany demokratika tsika republikana ny vahoaka no mandray anjara sy mametraka ny olona tia nitondra azy ary tsy misy fampandrosoana rehefa tsy ny vahoaka ny mietana ny mandray anjara miaraka amin'ny fitondrana amin'ny fampandrosoana de tsy ho tanteraka mihitsy zany le vahoaka ho ampandrosoana ary mitazapotsiny de tsy misy tsisy fampandrosoana ho atao ka anisan'ny tena tokony mampieritreritra ho inona ny mahatonga an'io taux de participation zany 300 tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka de ny filatsako hofidiana tamin'ity nampiakarina ihany koa le avoiny le caution de asa ny eritreritry ny fitondrana ve zany tena hoe tsy asina mpanao politika tsony sa tsisy olona ilatsaka intsony zany de amin'ny fifidianana be any tanàna zay vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fampandrosoana ifotony fifidianana akaiky ny olona akaiky manakaiky indrindra ka de nefa betsaka ny hoe nilatsaka be any tanàna fa tsisy conseiller na nilatsaka conseiller fa tsisy be any tanàna zay zany ny zava-misy manerana ny nosy ary hitatsika moa fa tena niisatra be mihitsy ny fametrahana ny filatsako hofidiana nefa dia atao hoe fandraisana andraikitra zay mety isy tena hoe fitadiava-toerana zany fa fandraisana andraikitra zany farasana ty ary zany ka hoe ao amina commune ray azotsika atsaina ve raha tsisy candidat nilatsaka crise institutionnelle ane zany sala miseho tany itsika miresaka ohatra hoe ny tany Belzika hoe tsy nisy premier ministre sy gouvernement nandritra ny folo volana lavalava fa eto amintsika zany ohatra hoe tsisy candidat amin'ny fifidianana solombava amina be any tanàna nefa de io no andrindra ny tanàna manontolo ny fandraisany fiainam-ponina andavanandro dia raha izany raha ohatra ka vitsy ary nandray mety misy zany ka tsisy candidat ifaninana mihitsy mety tsisy ny toerana sasany mety ho candidat tokana de mampieritreritra zany amin'ny resaka demokrasia am'ireo candidat tamin'ny sy atokana fikambana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka zay kivy no le kajikajy ny arahana hita sy na koa hoe sositra raha ny tena marina nisy ny safidy ve hoe amin'ity fifidianana be ny tanàna ty hoe alao hiezaka hivondrona mba hanambatra hery nisy ny safidy nanoana ny docteur Élisée ve am'ireo fikambana misy mihitsy zay fa zay moa zany tsy de lazaina de ny melohan'izao satria fomba fiady fa ny akabeazany zany de ny mahatsapan'izay tsirariny zay amintsika malagasy ny tenitsika io tsirariny io tsy eketsika loatra zany ny tsy fahamarinana fa aitsika moa zany miteneny hoe rehefa hitatsika hoe tsirariny fa tsika mahay malaky mahay mitsara mihitsy fa fiteny malagasy mihitsy ny rariny sy nitsiny ka tsy tiany akabeazan'ny olona zany ny olona anaovana tsindry azo lena na anaovana didiky fe lehibe sahala amin'nanjohan'ny tenako ka dia betsaka ny nanatona hoe tsy mety zao fa de zay ireo koa anisany hoe milatsa fa zay anohana zay zany no antony zany tena naporisika hoe raiso ny andraikitra fa afahatsika mivondrona satria zay le voalaza zay hoe tsy tia ny tsirariny sika io zany malagasy io tena fotom-pisainatsika io zay no mikasika ny fianaratsonga amin'ny docteur
Élysée Rasolifeny manana fa amma filoha lefitra nasionaly ny atokotiko Madagasikara nao de resaka politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara indray aloha isika amin'izao fotoana zao ny atokotiko Madagasikara zany zay misy anao no antoko azo atao hoe antoko faharoa manana ny hery faharoa eto amin'ny firenena satria na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary na amin'izao fifidianana ben'ny tanàna zao koa dia antoko manana candidat maro anisa akoatran'ny candidat avy amin'ny atoko eo amin'ny fitondrana. Ahoana ny fahitanao amin'ny ankapobeny ny resaka demokrasia eto amin'ny firenena satria tsara patsivona fa fifidianana roa zany zao tena niteraka fimenomenomana ho avy ity ny fahatelony efa misy aiavy sa manahoana amin'ny ankapobeny zay fifidianana ho avy manaraka izay. Ka zay mantsy le nilazaiko teo hoe aza vonoina ny afim-pitiavan-tanindrazan'ny malagasy ary anjaran'ny mpitondra zany raha ohatra isika mahay hoe ahoana ny amelomana sy amparehetana an'izany. Tsy amina zavatra mandalondalo hoe misy événement kely miseho de iny no anairana azy fa amin'ny politika amin'ny ankapobeny sy ny fomba fitondrana mihitsy no tokony ampisehoana an'izay hoe ahoana no itiavan'ny malagasy ny tanindrazana sy asary-piaro azy. Ka ao anatin'izay anisan'izany ny demokrasia sy ny satria tsika fitondrana dia républicaine demokratia dia ny fanajana ny lalàna. Ny fanajana ny safidin'ny olona fa raha izay no vonoantsika fa hoentin'le hoe fitiavana tiazo toerana na hoe mampiasa ny fahefana amin'ny izay tsy tokony ho izy dia vonoantsika zany ny afim-pitiavan-tanindrazan'ny malagasy ary zay ny fiantraikan'izay de tsy fantatra zay iseho ao aoriana zany hoe na ny any velany koa satria tsika de miampy ny miantso an'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Miantso sika hoe amin'ny fanampiana sy ny fiaraha-miasa nefa ataon'ireo ahoana moa satria zany indikateur mazava be zany hoe 300 ny tonga mifidy. Tamin'ny filoham-pirenena efa zara nisy 500 tonga indray solombavam-bahoaka 300 de aiza zany inona no hevitry le 700 tsy niteny. Zay le antsoina hoe majorité silencieuse. Ka ireo olona reo zany raha ohatra ka tsy fantatra zay heviny misy fotoana ve hipoiran'ireo satria mety efa tsy zakantsony le izy de zay ve le miseho le lasa misy crise cyclique ary ny any andafy zany ny firen'ny vazaha de mahatsapa an'izany de miembotra izy amin'ny sady tsy misy zany le demokrasia tsy misy ny fanajana lalàna tsy marisika ny olona amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana miembotra zany ny famatsim-bola satria tsy misy politika tsy stable zany eto amintsika ny toedrara politika ary efa fanadiadina moa zany efa mivoaka mihitsy fa ny mampahantra antsika io satria tsika zany ao anatin'ilay firenena hoe 5 mahantra indrindra eran-tany eto amintsika nefa tsy misy ahitana tsy miady atrano tsy misy hoe loza voajanahary miseho sala amin'ny any velany na ady atrano hoe mitambasy nefa ny zavatra misy inona mampahatra atsika ananatsika nefa ny arena na ny kibon'ny tany na ny an-dranomasina ny tany misy rano mamokatra fa ny tena valiny de hoe instabilité politique. Zay zany no zavatra misy de eo zany fiandrasana kendro-toana io satria zay olona eo amin'ny fitondrana zany de manao ny didiky fe lehibe tsy manitsakitsaka ny lalàna amin'reto le mpanao politika hafa sy le vahoaka zay hoentiny de rehefa tonga ny fotoana dia feno ny kapoaka de ireny zany le crise miverina foana zany de ireny ny zavatra ireny nefa raha ohatra zany tsika hoe mandinika zany ny mpanao politika malagasy ny mpitondra indrindra zay nge zany mahatonga an'le hoe fampihavana-pirenena resahana io fampihavana-pirenena hoe ahoana no andaminana an'izay ahoana ny fanajany hoentina ny mpitondra sy ny hoentina ny mpanao politika samy mpanao politika de tsy inona fa tsy ny fanajana ny lalàna
zay ihany no antoka lehibe nina hoe tia ny lalàna dia ahoana ny anajana an'io dia ao zany ny fitsipy-dalao mazava zay mandresy amin'izay mandresy arabaina zay resy miandra ny toro manaraka ihany koa fa ny zava-dehibe zany dia zao hoe nisy fivoarantsika tatoato tamin'ireny hoe rodobe ny atoko-panohatra satria efa ny akila moa zany efa nitsangana ny azy ny hoe IRD dia nitsangana zany ny aty amin'ny atoko fanoherana dia midika an'izay dia hoe efa makany amin'ilay antsony hoe bipolarisation de la politique zany tsika fanaovana politika tsika eto Madagasikara ireto ny eo amin'ny fitondrana sy zay miaraka aminy dia ireto ny aty ivelany fitondrana dia tsy misy tsony zany le satria io koa ny olana antsika le misy olona mitady seza sy milomano zany dia mivadibadika palitao araka le fiteny fa raha io zany no arahana ary zay ny mahavariana amin'ny fanjakana inona moa zany no anoherana sy aratsy an'io tsy nanajana n'ilay lalam-panorenana hoe satan'ny mpanohatra satria zay satan'ny mpanohatra zay tsy le fanoherana akory zay koa zany mba lazaina amintsika malagasy hoe le fanoherana tsy le hoe andalambe na mandoro mponena mandoro trano fa fanitsina ny eo amin'ny fitondrana ary miandrandra zany miomana hitondra zay ndika le fanoherana ka rehefa tsy mahomby le eo amin'ny fitondrana dia misy ny alternance démocratique zany hoe araka ny lalàna sy araka ny démocratie ny antom-biasana dia ireto le olona mivondrona ato amin'le fanoherany reto zay efa manana ny programmany manana ny olona efa ny volavolainy sy ny teknisianina miaraka aminy ary ny teny tsy fihetezan-javatra rehetra zay niseho no ho apetraka ny vahoaka indray hoe mialinareo zany efa tonga ny fotoana fa ireto indray zany no atao zay le atsoka hoe bipolarisation teo dia zay le alternance démocratique zay ny antsoina hoe ary tombontsoa lehibe ho an'ny fitondrana anie zay sady manampy azy zany amin'ny tsikera rehetra zay atao no manaraka ny lalàna zany hoe miandry ny fehim-potoana hitondrany ka rehefa tsy hainy vahoaka no mitsara zany dia hoe mijanona indray nareo fa alao zany reto no hitondra zay zany ny dikan'io le fanoherana io ka tsy fantatra ho inona ny tsy anajana an'izay lalam-panorenana zay inona no ezana anafoanana an'ireo le atoko ivelany zay nilazany tenany hoe izay dia tsy miara-miompo-kevitra aminareo satria tsy mitovy zany ny vinam-piarahamonina tsy mitovy ny fomba fitondrana zay ne zany ny zavatra misy ary tena marina moa zany zay satria raha tamin'ireny fitarafana tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny ange tsy mitovy mihitsy ny programme anasy ny président Ravalomanana moa zany no voalaza teo le hoe anisan'ny be vato indrindra faharoa ary mbola nataty amin'ny solombavam-baoaka koa dia zay arariny loatra zany la atoka rehetra ny tambatra raha nametraka azy ho filohany lay pitarika ny mpanohatra fa ary ny programma dia tena tsy mitovy tokoa satria ny fitondrana amin'izao fotoana dia le Madagasikara no amboariny zay ny programma nylazainy ny tanàna zany no ataony lazainy moa zany ataony mitovy amin'ny Miami, Paris, ho asina building, ho asina parking scolaire, ho asina coliseum le tanàna zany le tana fa ny Folomaka Ravalomanana dia le hoe le vahoaka miaina eo amin'le tany aloha zay le sosialy zany miopana kokoa amin'ny sosialim-bahoaka hoe kitapo ho an'ny ankizy no cahier, stylo, ny fampianarana, ny fitsaboana fototra, ny fahasalamana, ny fambolena ho an'ny zezika sy ny masom-bolo ho an'ny tantsaha, no ho an'ny tanora voalaza ao amin'ilay manifesto zany na le fanomezan-toky ny tanora amin'ilay fanomezana asa lokatra banky malagasy dia ahafahana misambola amin'ny zana-bola kely dia kely na ho an'ny tsy anasa navita fianarana tsy nahavita zay zany no zava-misy ary zay ny antsoina hoe le filana fototra zany ary zay ny hoe mampantatsika mbola voalaza hoe ny 700 ny malagasy dia miainao ambany fahantrany satria le filana fototra na besoin fondamentaux zany tsy vitatsika mihitsy mbola any ny olana atsika
fa isika zany dia tsy afaka nofo hoe ndeha hoe ny volana na ndeha hoe ny amin'ny masoa any amin'ny Mars planeta Mars fa le zavatra misy dia le hoe le fiainantsika eto ambonin'ny tany mihitsy aloha amin'ny maha olona ny fitafiana ny fitsaboana ny fampianarana ny sakafo izany no zavatra olana eto amintsika jerentsika zao voka-panadinana teo ny BEPC nidina be ary mety mahay ny tanora zara nahita 5.3 isan-jato tonga be indrindra nisy ary hoe 4.10 isan-jato inona moa ny antony zany betsaka ny antony fa anisan'ny antony dia tsy fahampitsakafo moa zany amin'ny maha-dokotera dia afaka milaza an'izay hoe ny tsy fahampitsakafo eto amintsika nge raha zaza latsaka ny 5 taona nge manatratratra any amin'ny 4.10 isan-jato tsy fanjari-tsakafo ary eo le tsy fanjari-tsakafo mitarazoka moa filaza azy fa le any sala am'le miseho kery any atsimo le mahafaty iny zany iny le tsy fanjari-tsakafo tampoka zany le mamely de tena tonga de mahafaty fa io zany de velona eny ny ankizy miaina eny mianatra eny fa misy zavatra tsy ampy ao aminy kanefa raha latsaka ny 5 taona zany ny zaza voan'izay de ny atodohany eny zany no tsy afaka mivoatra de tsy hitatsika fa de tsy mahay ny zaza malagasy ny akabiaza ary le 5.10 zay le tena mitsy hoe 4.10 isan-jato zay hoe manazava ny tahapanadinana eto amintsika tsy mahatratra 5.10 isan-jato mihitsy fa de io zany andraikitry ny fanjakana zany ahoana ny ampisan'ny sakafo sy ampanjary azy mba hahafahan'ny ankizy mahazoto sy mianatra zany ary mahatakajavatra fa ny hoavy ny firenentsika mihitsy eny ny potika afaka 20 taona na 30 taona satria manana olona tsy mahay zany tsika be deaibe tsy mahatakajavatra satria no zay le hoe tsatratrany tsy fanjari-tsakafo zay dia io mo hitatsika io ny voka-panadinana teo ary efa jerena lisy dia any amin'le matiera siantifika mihitsy no tena latsaka rehefa nijerena dia any matematika ny fizika any no latsaka be zany notin'ny ankizy natonga ny ankizy tsy ho afa-panadinana io de io zany le adi-piainana io ka mila amboariny zany ny voalohany indrindra hoe ahoana satria gouvernesy prévoir ozy ny vaza ahoana ny anamboarantsika an'izany ahoana no atonga atsika zany fa tsy zavatra manidina no tadiavitsika fa rehefa vitatsika zany mihositsika any amin'ny fampandrosoana tsikelikely ary zay ny antsoina hoe fampandrosoana na développement processus io tsy hoe time processus fa tsy zavatra tonga de manao dingana be fa zavatra miandalana tsikelikely fa rehefa vita ny fanjakana manamora an'izay sy manampy an'izay hainy olona ny manao trano ho azy tsy izy fanjakana ny anao trano fa hainy olona ny manao trano ho azy hainy olona no mividy fitafiana ho anazy hainy olona mitsabo ny tenany hainy olona ny miary sy mamorona asa fa anjaran'ny fanjakana hoe ahoana no asan'ny fanjakana amin'izay sosialy sy mifanampianan'izay sy fanamorana andreo le fitadiavan'ny olona andavanandro ya eny ary amaraparana fandarana satsika dokotera Rasolo Fenomanana Elise mina minitra vitsivitsy ianao hitondranao afatra ho an'ny olona mpijery atsika indrindra fa ho an'ny olona ny fianarantsoa izay mahafantatra anao ny akabiaza ya ho an'ny vahoaka amin'ny fianaratsoa moa zany de tsy ny fandraisana ndraikitra tsy mifidy vanim-potoana ary tonga zany ny fotoana amin'izao filatsahana ny be an-tanàna zao ny tenako dia dokotera Elise Zanabahoaka vonona foana hatramin'izay mandray ny andraikitra manana ny fitiavana tanindrazana olo fiarahamonina ary tsy mba manana olana ny fiarahamonina manodidina fa de olona kasitram-bahoaka na tamin'ny asako zany na tsonandro na tsonalina de tonga foana ary fantatry ny vahoaka eo fianaratsoa zany ka dia za de vonina ny andray ny andraikitra anao an'izay rehetra zany ampandrosoana ny vahoaka sy ny tanàna ao fianaratsoa ny manahak'izay ho antsika malagasy dia aokatsika tsokivy
amin'ny zava-misy ka iraviravo-tanana fa tsy ny fositra koa ny tsy ambilem-bova ary ny milina miezaka sisa satria latsaka katerena ny firenetsika ny zavatra mandalo eny aza voarebereby amindreny fa ny zavatra zany de misy événement mety hoe mandalo de any lasany ny saina fa io de tonga amin'ny irany tarika maleo hoe tongava re de mijery lanonana de fa aveo mandeana indray moa de fiverina aminao daholo ireo sorosory rehetra voadinonao aloha izy amin'ny voalohany fa rehefa hiverina ianao de miverina fiainana andavanandro ihany ka tsy tokony hovariana amin'izany tsika fa ny afatra amin'ny fitondrana koa de zao hoe ny zavatra mampitombo ny ari-tsarenany faobe ihany ny tokony fotorana ary zay ny tokony atao vaindondra raha zay zany le antsoina hoe valeur ajoutée hoe izy ny am'izao fitoerana misy atsika zao de tsy maintsy zay foana hoe inona no amoronana an'izay création de valeur ajoutée zay ahoana reo tanoratsika 200 mitady asa tsy anasa reo tonga eo misehatry ny asa olana be atsika zany ahoana ny sakafotsika voalaza teo hoe tsy fanjari-tsakafo ny vary zao tsika de io zany manafatra vary tsika 300 000 tonnes 200 000 tonnes ahoana no nefa io zao ny hoe voalazana hoe tanamasoandro ary amboto manjaka zany hoe olana tsika zany marina zany mety isy teny hoe fa olana hatram'izay zany fa tsy maintsy tadiavina ny vahaolana amin'izany raha tia ho tafavoaka ny firenetsika satria firenena iaraha-manana tia ny taranaka ho avy ny tsy maintsy hotsonjovina ny atsika lehibe sy mpitondra efa azo atao hoe vita ny atsasam-piainana fa anahoana no avy ny taranaka afaka 20, 30, 50 taona raha izao zavatra zao no mbola hitosy iainantsika foana de anjaratsika rehetra zay manam-pahaizana mpitondra mpanao politika no mandinika an'izany rehetra zany Tsika ny docteur Élisée Rasolofenomanana isika apatsivina ihany filoha lefitra nasionaly ny antoko tika Madagasikara ny tenany efa candidat amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary mbola candidat ihany koa amin'izao fifidianana communal izay ohatra atsika afaka herinandro vitsivitsy zao de makasitraka atsika rehetra nanaraka amin'ny fandarina tany tokantrano tany mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko lasy tompoko vavy dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika